Ara-pinoana indray kosa no etsika mara-parana na ny fampahalalam-baovao araky ny fampahafantarantsika dia mankalaza ny fahatelopolo amby zato taona ny sampana sekoly lady eo anivon'ny fiangonana FJKM katedraly Analakely izay mandritra ny volana aprily ity moa no fotoana anamariana izany ary tamin'ity androany ity ary dia andro izay nisafidian'izy ireo nanatanterahana ny fitokanana ny vavahady vy izay tsangam-batony taonjobily teny antoerana Ravakarandriamanalina sy Stéphane Razafy-Manjemby. Fitokanana ny vavahady vy ny fiangonana io ny tsangam-batony fahatelopolo amby zato taona ny sampana sekoly alahady eo anivon'ny fiangonana FJKM katedraly Analakely androany. Mialoha izany dia nisy ny fampampihavahana tanterahana teto amin'ny fiangonana ka ny mpitandrina Randrianandriana Marka Afety filohan'ny sampana sekoly alahady eo anivon'ny Synodam-paritany Antananarivo Avaradrano no nitarika ny fotoana. Ny mpitandrina Rabetokotany Miarlaza Andriamialy kosa izay filohan'ny Synodam-paritany Arivo Avaradrano nitory ny teny soratra masina. Nisy ny loha hevitra nasongadina tamin'ity fankalazana ny fahatelopolo amby zato taona ny sampana sekoly alahady ity. Ny teny fanaiva tokoa izay nisafidian'ny sampana sekoly alahady amin'ity fankalazana ny fahatelopolo amby zato taona dia hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra hitantsika izao amin'ny Matteo 7:20 adiny fasiran'izao tapany voalohany mandehana izany hoe mandeha mitory izany ny filazantsara mampianatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Izay izany tsy hoe mijanona eto am-piangonana ihany ny sekoly alahady rehefa mahazo ny fampianarana azy fa mandeha mizara izay fampianarana azony avy eto amin'ny fiangonana. Raha ny 9 aprily taona nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanambarina ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny sekoly alahady eo anivon'ity fiangonana FJKM katedraly Analakely ity dia androany no ivon'ny fankalazana. Raha pitsy kosa ny farany izany amin'ny alalan'ny fampampihavahana nasana ny mpianakavy ny finoana. Amin'io ihany koa no anolorana loka momba ny teny faneva, ny hira faneva ary ny sary-pamantarana ny taonjobily. Ny sampana sekoly alahady dia isan'ireo sampana misy anivon'ity fiangonana ity isaky ny alahady no misy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ka mizara ho kilasy 10 ireo mpianatra amin'izany ary marihana fa ny kilasy 10 no mandray ireo olon-dehibe manira maka fankalalindalina kokoa momba ny tenin'Andriamanitra.